Manolotra ny arahaba tompoko. Ny vaovao mahakasika ilay fikorontanana ao amin'ny ranomasimbe andehanana avy hatrany no antsika hanombohana ny fiarahana. Tamin'ny 4 ora tolakandro teo dia tany amin'ny manodidina ny 370 kilometatra atsinanana somary atsimo atsinanan'ny Toamasina no misy ny fohibeny. Voasokajy depression tropicale izy, izany hoe mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora. Mizotra manohy ny diany miakandrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavina dia itombo hery hatrany ity fikorontanana ity ka andrasana manomboka raha ampitso maraina no mety ivadiany ho rivo-doza. Amin'izay fotoan'izay raha feno moa fepetra dia isalotra ny anarana fahida ity fikorontanana fahafito tato amin'ny fahadra masina misy atsika ity. Etsekilan'izay dia raha ny vinavina mahakasika azy dia tombanana hiditra antanety eo anelanelan'ny Maroantsetra sy Mahanora izy amin'ny talata ho avy izao amin'ny tanjaka forte tempête tropicale, izany hoe mety hahatratra 20 kilometatra isan'ora ny tafiotra miaraka aminy. Amin'izay fotoan'izay moa dia ny ivony no talata vao hipaka any amin'ny morontsiraka voany atsinanan'ny nosy iny, fa kosa ny rivotra sy ny rahona mialo lalana aminy dia efa anakorotana ny toetry ny andro amin'ny akapobeny any amin'iny faritra voany atsinanana sy avaratra atsinanany Madagasikara iny. Alohan'izay indrindra dia entanina mponina amin'ireto toerana ireto hiomana amin'ny fiatrehana ny rivo-doza ary ampiatra avy hatrany ny filazana loza manambana na filazana miloko mavo ho an'ny distrikany Antala, mifaritra Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Filazana fanairana na filazana miloko maitso kosa ho an'ny distrikany Mandritsara, Befandriana Avaratra ary mifaritra Alaotra Mangoro. Tombanana ho betsaka ny rotsakorana amin'ireo toerana ireo ho mafy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra. Etsekilan'izay dia mihamafy ihany koa ny tsikony talio any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny nosy ka misy mifampitandremana mahakasika izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay amin'ny faritra avaratra andrefana sy ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Fampitandremana miloko maitso amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana amin'ny talata ho avy izao mety handidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja ho an'ny fatridiana Boeny ary Betsiboka sy Analamanga. Torak'izay ihany koa ny any amin'ny distrika Vohemar, Sambava, Andapa ary mihitatra hatrany amin'ny Bealanana, Analalava, Antsohi, Port Berger ary Mampikony. Ny mponina amin'ireo toerana ireo sy izay nahazo filazana mahakasika ny rivo-doza dia entanina mba hiomana amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana ary entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika eo meny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza amin'ny mety izy eo. Ny torohevitra vity amin'ny Meteo Madagasikara moa dia mipetraha foana amin'ny toerana azo antoka. Etsekilan'izay ihany koa raha mahakasika ny toetry ny androntsika ankapobeny ato anatin'ny 3 andro avy dia ny fikisahana io fikorontanana ao amin'ny ranomasimbe andehanan'io no maritra ny toetry ny androntsika. Azo antoka zany aloha fa dia ho maloko ny andro amin'ny ankapobeny mandritra ny fandalovan'ity rivo-doza ity ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra ny nosy iray manontolo. Ny any amin'ny faritra atsimony kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny alakamisy anoany no iverina tsikelikely izay ora-pahavaratra izay any amin'ny faritra atsimo andrefana sy atsimony Madagasikara iny. Maripana ihany koa dia hisy fidina amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratry Madagasikara ary morontsiraka Atsinanana. Ny faritra atsimo etsekilan'izay noho ny andro maina dia saika hisy fiakara misongadina ny maripana ambony indrindra manodidina eo amin'ny 430 hatramin'ny 730 na 830 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra. Andao jerena amin'ny Antsipriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny manodidina ny Antala, Ambatsoa, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana mitatra hatrany Vatovavy sy Fitovinany. Ny faritra avaratra andrefana ihany koa izany hoe manamorona n'iny avaratra andrefana iny dia hisy orana tandrifin-drahona ny vao maraina. Ho maina tanteraka mihitsy ny andro any amin'ny tapany atsimony Madagasikara iny raha toa ka somary olalovan-drahona ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra ny nosy. Raha ny tolakandro kosa indray
indray dia ho maina be aloha ny andro any amin'ny fatra atsimo andrefana tapany atsimo mena be mahatsiatra ambony Iorombe fito vonany atsimo atsinanana anosy ary androy ny fatra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifindraona mety arankotroka avokoa mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny fatra avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana i Madagasikara noho ny fanatonan'ilay fikorontanana ao amin'ny ranomasimbe indianina raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny 7 hatramin'ny 1 degré ho an'ny afovoantany 4 hatramin'ny 4 degré morotsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 5 degré ho an'ny ilany andrefana tafakatra 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra atsimo andrefana raha ny vinan'ny toetry ny andro ny talata indray araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia tombanana hiditra antanety eo amin'ny morotsiraka afovoany atsinanana iny ilay rivo-doza vokatra izay indrindra dia ho betsaka ny rotsakorana any amin'ny fatra afovoany atsinanana Madagasikara iny ny afovoantany sy ny fatra avaratra andrefana ary ny fatra avaratra Madagasikara moa dia saika mbola miandrandra izay orana tandrifindraona mety arankotroka izay mijanona ho maina hatrany ny any amin'ny fatra atsimo andrefana sy androy iny raha mahakasika ny maripana indray tsy misy fiovana misongadina aloha fa ny maripana ambony indrindra no misy fidinany kely noho ny fandalovan'ilay rivo-doza ho an'ny afovoantany sy ny fatra avaratra i Madagasikara iray manontolo ary morotsiraka afovoany atsinanana eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 degré zao ho an'ny afovoantany 4 hatramin'ny 4 degré morotsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 3 degré kosa ho an'ny ilany andrefana tazantsika amin'izao fa tafakatra 9 na 7 degré eo ny maripana ambony indrindra any amin'ny Fatriboeny sy atsimo andrefana ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia ary no amaranantsika sahady raha ny tombatombana moa dia mety efa hivoaka ranony Mozambika any eo amin'ny fatry melaka eo zany no tombanana ivoan'izay rivo-doza izay andranomasina na izany na tsy zany aza noho ny dia ho mafy hatrany aloha ny tsikony talio any amin'ny fatra avaratra andrefany Madagasikara iny ka azorana zany aloha ny any amin'ny fatra avaratra andrefany iny mihitatra ho hatramin'ny afovoantany zay morotsiraka atsinanana moa dia mety mbola azo rotsakorana ihany iverina tsikelikely ihany koa ny oram-pahavaratra aty amin'ny atitany atsimon'ny Madagasikara fa amin'ny morotsiraka iny ihany no somary andrahoana vitsy na andrahoana mitsitokotoko raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 7 hatramin'ny 3 degré ho an'ny fatra anatiny 4 hatramin'ny 3 degré morotsiraka atsinanana ny ilany andrefana kosa dia manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 3 degré tazantsika amin'izao fa mananika 9 na 7 degré eo maripana ambony indrindra any amin'ny Fatriboeny sy atsimo andrefana dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ety ampamaranana dia tiana hiatrany ny mampilaza aminao fa ny page Facebook anarahanao ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro dia ao amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro veloma tompoko